karane resaka karany ajanony fa gasy koa reo fa nipetraka niaraka amintsika eto reo fa tsy ampiaditsika faly miaraba antsika rehetra indray a saotra n'Andriamanitra fa vita somatsara ny Pentecote avy nitsangatsangana ny nanao pikniky fanarota kely ny fianakaviana moa zany io dia arabaina daholo tsika rehetra na ny fitanisoan'ny Pentecote masina. Oui, resaka kely indray tsika eto a misy zavatra nitenen'ny député Nicolas hoe 80% reo olona niara-miasa tamin'ny fitondrana teo aloha zay miara-miasa amin'ny PRRM ny fanavoazana amin'izao zay miara-miasa amin'ny fanavoazana amin'izao salama dia mbola manono reo asany kolikoly mangala vola amin'olona manindrisindry 80% zany tsy haiko hoe iza napiditra an'ireo olona reo ao zay moa zany le hoe fanovana zay de lohateny faharoa lohahevitra faharoa i Andriamatoapanina Ajaina isy teny any teny hoe nampitandrina zay mikitikitika an'ireo karanareo satria malagasy ireo. Lohahevitra fahatelo a i PRRM mbola nanamafy ny resaka kolokolo hoe tenenareo alaivo sary na farany majinika dia alefaso aminay ny mpanao kolokolo na farany majinika na tsy maintsy zay moa zany ny vahoaka nga vita andeha angalatra anondrana volamena. Zay moa zany a ny lohahevitra tsika androany. Bon, eto a zany raisiko amin'le tenin'ny Andriamatoapanina Ajaina sy teny tany Majunga hoe ny fampitandremana an'izay mikitikitika an'ireo karanareo satria malagasy ireo na vazaha na inona malagasy ireo. Oui, ny migasy rehetra dia nandray azy toy ny malagasy matoa tsy mahasamikitiky mba iza moa zany za mbola tsy nahita hoe karana nikitika karana na vazaha frantsay nikitika karana na amerikanina toa ny vady andefimandry ny panina nandeha nikitika karana mbola tsisy. Ny malagasy ihany no mitaraina lavao mikasika an'ireo karanareo tsy mbola nahita ho aho hoe frantsay na amerikanina na sinoa hoe miady amin'ny karana fa ny malagasy tompoko no matetika mitaraina am'ireo ataon'ny karanareo am'ireo afitsoko ny karanareo. Amin'iza zany ny antefan'ny afatry ny panina iny ho an'ny malagasy zay mitaraina lava any taninay nalainy karana zao ny karana ny karana daholo maka ny marshe ny resaka ny jirama sy ny karazany rehetra ny karana daholo ny ao ambadiky ny fitondrana mpanjakana am'ireo kolokolo tsy mety vita reo. Mampitandrina anareo zay miteny tonina an'ireo karanareo. Oviana re mba misy malagasy vitsivitsy any any amin'ireny tany misy an'ireny karana reny ka hoe mpitondra fanjakana an'ireo dia miteny koa hoe mampitandrina an'izay reo mikitika an'ireo malagasy reo na zahay aty raha mbola tsy nahazo an'izany tamin'ny fitondrana fanjakana frantsay hoe mampitandrina anareo mikitika an'ireo malagasy reo. Fikarakarana taratasy goavana be anao zay vao afaka mitondra an'izany hoe frantsay zany. Taratasy lava be mbola misy examen atao mbola mila mira-pirenenana frantsay tena dingana lava be tompoko zay vao afaka mitondra nationalité frantsay. Dingana lava be mila mahay tantara ny resaky ny la Frantsa ino resaky maro misy examen atao vao afaka mitonina hoe frantsay zaty zay vao afaka gidraka be ny azahoana an'izany nationalité frantsay zany. Petraka aty ateneniko anareo fa ny ao amintsika ao zany dia tena hoe micro no anamaritana hoe
malagasy reo. Ny fampitandremana mitodika amin'izy, mitodika amin'ny malagasy rehetra zay mikitikitika an'ireo fa tsy mitodika any amin'ny teratany frantsay zay moninao na ny ireo vahiny mipetraka ao Madagasikara, fa anareo gasy mitaraina lava io ny mikarany mega ny telma ny taninay todika aminareo ny fampitandremana. Oviana re fomba isy nofinofiko fitondram-panjakana hoe hamadika an'izay resaka zay, mitandremana reo vahiny fa malagasy dia tompon'ny Madagasikara. Fa kosa ohatry ny olombelona rehetra nareo te hifindra monina de rasinay atanandroa somatsara. Olombelona ianareo. Tsy efa tapaka foana ty zavatra ty. Tapaka foana. Bon. Tizatsika le izy averiko eto ndre mandeha. Mitoy amty le izy le resaka teo. Aiza daholo tsika rehetra teo. Tapaka foana le izy, tapaka foana de toizako eto ndray aloha. La. Toizako eto le resaka teo mikasika ny resaka karana teo fa tapaka foana. Oui. Oui, tapaka foana. Comprendre daholo tsika. Za akory tsy hoe sanatriny vava, za tsy manana fahavalo ary zay olona resahako eto tsy mbola tsisy nanao ratsy anana kely, fa amin'ny mampanao sosial ana zany mahatonga ana resaka gasy rehetra. Ka ialako tsiny fa tapaka foana isaky ny ray minitra tsy mety tafavoaka foana le izy misy ny alina ozy ny sasany. Tsy maninona toizako zany le izy. Oviana re nofinofiko mba misy mpitondra un jour misy vidéo tao fa tapaka foana le isaky ny ray minitra. Nofinofiko un jour mba misy mpitondra hanova n'iny resaka iny hoe tsy teny hoe mampitandrina anareo zay mikitika an'ireo karana. Zany mba nofinofiko izare mba olona mpitondra fanjakana mbanao an'izay hamadika n'iny resaka iny le teny mpanina hoe mampitandrina an'ireo mikitika an'ireo karanareo, mba hitendray hoe mampitandrina anareo vahiny fa gasy ny tompon'ny tany, fa ianareo kosa olombelona toy ny malagasy rehetra dia afaka miaina somatsara eto fa mila manaja ny gasy. Tsika ne mpiasa an'ireo karanareo ka ankamaroany gasy. Inona zany tena hoe anarovana an'ireo karanareo? Asoro ohatra ny nanasorana ny nationalité ny Rajoelina iny koa ny nationalité n'ireo gasy reo ary. Ahoana moa ny andinitsika hoe gasy dia asorona ny nationalité izy tsy manana nationalité double ao. Rajoelina zany gasy fa nasorona nationalité magasy azy. Raha osamborona izy tokony tsy nasorona ny nationalité magasy azy mba hahafahana misambotra azy. Efa niteneniko zay hoe mitovy amin'ny anenjika andeha hitory Mbappé zany, satria ovazava no torianao de milaza anao hanao arrestation internationale. Hanao arrestation internationale tsy haiko hoe manino. De reto gasy reto zany zay mitaraina lava taon'ny karana reto zany mafampitandremana andray avy eo. Tandremo satria reo ihany no mitaraina taon'ny karana fa tsisy karana nitaraina zay ataon'ireo karana reo, tsisy frantsay nitaraina zay ataon'ireo karana reo, tsisy amerikana nitaraina zay ataon'ireo karana reo ka hoe ahazo fampitandremana.
de nitehaka gahoana vahoaka ny Majunga. Tehaka daholo ny vahoaka ny Majunga. Teafo. Fa ianareo ny malagasy no mitaraina lava ao no afitsiko ny karana mandeha manino izy ty mametony rehetra monopolisian'ny Madagasikara ny karana. Karana ny gasy zany ny mahazo fampitandremana eto. Za zany tena ny panina hoe sode entiny an-tanam-pomafana satria ny vorony vahoaka de natafavoaka an'izay rehetra zay. Mangataka anao apanina amerina ny resaka anao indray satria mifavorize an'le karana anao. Tena zao mihitsy nataony karana heny lava sofinareo gasy mahantra kely reto na mpitondra fanjakana miaiky anay. Tandremo mikitika anay fa nareo mitabatabaza fa zahay karana tompoko mbola tsisy frantsay niteny anay teto. Fa nareo gasy mahantra kely velona mitsipozipozy reto miteniteny anay sanandro hoe zahay mpangalatra tany, zahay zao hoe igazanay hatramin'ny monopolisenay rehetra rehetra alainay daholo ny marché ao amin'ny Jirama zahay mifeny carburant idio ny vavanareo gasy mantra mitsipozipozy reto fa zahay mpitondra fanjakana zao mihitsy midéclaré anay ao anatrehan'ny vahoaka amin'ny Majunga ray manontolo fa tsy ilaina mikitikitika anay nareo. Rehefa te hitady asa de midira ty aminay ty piasa kely gasy mantra mitsipozipozy tsy mahazo mikitika anay karana ataova anatin'ny atidohanareo zay. Oviana hoe ao mba hisy mpitondra ndraiky andro any mba hiteny hoe any gasy ny tany fa tonga sokosa nareo vahiny fa mipetraha tsara de manara lalàna maiza manaja ny gasy sitrapon'ny gasy kely mahantra io fa ny mpitondra hatramin'izay ny fanesiny no mampahantra gasy. De ozy aho hoe za koa tsy mametsiny any karana, tsy mametsiny ny vazaha frantsay, tsy mametsiny ny amerikanina fa ny gasy any no mamotika ny gasy mamevany amin'ny vahiny. Ohatra ny mpila ravinahitra rehetra tompoko reo vahiny reo mitady ze mahasoa azy asakasaka mpitondra fanjakana ny amevany an'ireo na tsy fa tena mpitondra fanjakana mihitsy ny fahavalo voalohantsika gasy. Itsika gasy ihany no fahavalontsika. Oviana Macron vao ndeha hitazona micro hoe tandray mikitika an'ireo gasy reo surtout madame Lewis. Zaho frantsay io i madame Lewis io maro atsika mpila ravinahitra ty andafy aty a France. Oviana rery Macron vao hitazona micro hoe tandray mikitika an'ireo gasy reo fa frantsay reo. Enjanao papier gidagida zany azahoana nationalité frantsay zany mba hidéclarena anay hoe io frantsay reo. Oviana vao isy nofinofy zany aty ivelany aty any amin'ny tanindrazany reo karana reo. Oviana vao isy hidéclaré an'izay koa mpitondra any amin'zareo hoe reo gasy reo reto malagasy dia karana reo tandray mikitikitika an'ireo. Fa tena hoe fantako ny alahelon'ny gasy rehetra na hainao an'iny fa nareo moa tejery wawa nareo ny sahazany gasy de ampandizina spectacle de midansa de mody avy eo matory amin'ny kibo nona zay sahazany gasy de mieno ny kabariny manam-pahefana mampitandrina sao de kitikitika an'ireo fa de inona loatra re de contrat entre an'ireo karanareo.
de le gasy mantra kely jereo ny tranonareo de jereo ny tranon karana de jereo ny trano le gasy mandeha mijery anareo te jery hoahoa. Ny gasy manana asa ara-dalàna, manana fivelomana, tompoko tsy andeha andany fotoana ijery anareo spectacle zany. Olona sahirana daholo reny, tsy manana andraikitra de mandany fotoana amina spectacle anankiray. Efa haitsika moa zany fa zay nandrebirebena ny gasy rehetra. Analany ny sosoron'ny fahantrany. Misaotra anareo nampitandrina ny gasy, soroko anareo fa nofinofiko ivadika zay resaka zay raha pitso afaka pitso ka iteny andreo vahiny mipetraha tsara zay kory tsy hoe tonga namana vao mavomavo zay tsy ranony kopa fa mipetraha tsara fa ny gasy ny tany. Nisy an'le orinasa goavana tao zao le nangalitra ny tany gasy iny de naverina ny taratasy ministra Lison mihitsy ny teo namerina anazy. Esike voasazy ny gadra ve reny karana reny, ny gadra ve reny satria nangalatra tsy ny gadra naverina fotsiny de ala miabla satria efa hita miharihary loatra. Misaotra anareo nampitandrina ny malagasy zay niteniteny anareo karanareo. Misaotra anareo. Hoaiza zany ny gasy kely fa isaorana anareo fa tsisy olona mitabataba mikasikarana raha tsy ny gasy todika amin'ny gasy zany fampitandremana. Isaorako anareo fa tôt ou tard tsy maintsy misy olona tondra fanjakana ijery an'izay amin'ny mahagasy ny gasy zay fa tsy nareo indray nampitandrina ny gasy mitovy aminareo amin'ny fitenitenenan'ireto karana reto. Isaorako anareo amin'ny mampanao sosialy anao tena za tsy mazaka aloha ialako tsiny tena ialako tsiny tsy zakako le kabary tsy zakako mijery an'le vahoaka Majunga de mitehaka fotsiny efa tsy tompony tenan'ireo amin'ny fahantrana de mizara vola aveo nareo ohatriny nisatrano iny 50 millions d'ariary iny de faly le mitehaka daholo le gasy. Zay soroko anareo hitra indray amin'ny tenin'ny PRRM indray aveo tsy manaiky ny kolikoly zay jugevan'ny PRRM foana moa zany ty resaka kolikoly ty. Alao sary hatramin'ny zavatra majinika ozy nareo. PRRM ve afaka mba tantarainao amin'ny vahoaka ve hoe otrinona ny comptenao sy ny fanananao ny déclaration de patrimoine ny fanananao nanao déclaration avy anao mikasika an'izay alohan'ny hiditra teo. Nanao déclaration avy anao de otrinona ny fanananao, inona ny zavatra ny fananao alohan'ny hiditra teo amin'ny fitondrana de inona izy am'izao. Firy ny tranonao alohan'ny hiditra teo amin'ny déclaration patrimoine wa firy ny tranonao alohan'ny hiditra teo de firy ny tranonao zao ny valerany fanananao am'izao. Mahasavy anao efa reny tenenina reny foana nividy tranona 30 milliards ny vadiny 700 milliards ariary ny resaka eto 700 milliards d'ariary ny vadiny ninazy 30 milliards d'ariary afaka ve de le gasy aty majinika foana mpiretinareo raha tratranareo manikolikoly de alefaso ny sary manomboka avy aminao ny fiovana PRRM. Na de toke nandalo fotsiny anao teo amin'ny mampiandry anao nivavaka ianao na de nandalo kely fotsiny fa amin'ny Zagnahary zay tsy tiavako anao miteniteny resaka politika amin'ny l'église ianao nge maloto tsisy mafantatra ny trano vidinareo trano goavana tsisy mba milamina ve ny conscience anao impirina ny tany conscience anao alohan'ny anenjika an'le majinika amin'ny kolikoly. Ny olona manodidina anao efa ny tany sako dareo alefa ny olona amin'ny Facebook reo mpanao corruption mbola tsy nahita hoe anao nasany kitika any Maraty Jean Dédé ianao zay miteny an'izay kolikoly zay mbola tsy nahita zaho hoe anao nasany kitika ny dirikabinao
Reo foana manko nitany saka satria reo ny olona akaiky anao. Mbola tsy naheno za. Monsieur le Père RM. Ho avy ny fotoanany, ho avy. Fa minana aloha izy ianao mahay anazy. Hano, minana, dia aza mahay voky. Na mandrezatra feno ohatraty dia minana. Fa ho sezisena daholo. Fantatro olona rehetra hoe ohatrany ahoana ny tomobilanao alohanao niditra teo fitondrana, dia ahoana rehefa niala teo amin'ny fitondrana. Ny vadinao izay nitazona bara atao ihosy hain'olona hoe ohatrany ahoana ny barany. Dia ahoana ny ao manangana trano building be ao zao. Anatin'ny 5 mois. Misy mividy trano. Manam-bola 700 milliards. Vidy trano 30 milliards d'ariary. Azo dio aty ivelany aty dia amin'izay tsy voakitika, amin'izay tsy doroany olona na hoe sezisena avadika fananam-bahoaka. Aleo anao mba miangavy anao tsy miresaka kolikoly. Satria tena anatiny tanteraka anao zao. Misy farany zavatra rehetra. Ao lohan'ireo vahoaka tsy misakafo reo. Tsisy hanohanina. Tsisy hanohanina ny vahoaka ao ah. Anao ve manana 700 milliards mividy trano luxe goavana ve? Dia ny vahoaka hoentinao zay patronao na hanohanina tsisy. Monsieur le Père RM, manomboka avy aminao. Manomboka avy aminao. Teny kolikoly ianao tsy sahanao misambotra an'ireo olona reo. Sahanao samborina reo olona reo. Akizy mandeha mamerina le fangatana jirosoany no samborina gadraina. Normal ve zany Monsieur le Père RM? Mimpiry ny angavy anao teto ah. Misy farany io ah. Misy farany io. Izany tsy teo. Andalo daholo. Fa misy farany io. Fa sao dia andeha araky ny teny mamy be manana basy io colonel io. Nareo rehetra reo tsisy nanao ratsy anahy. Fa ny anahy vahoaka ny resahako eto. Aiza ho aiza amin'le analohanareo niditra teo tamin'ny fitondrana dia lasa mpanan-karena be milliardaire be tampoka pendant 5 mois. Dia aiza izay fiainan'le patronareo vahoaka. Jereo aloha manodidina anao, ianao sy ny manodidina anao, inona ny afera ataonareo ao? Mampanankarena tampoka mamiliardaire tampoka anareo. Zay vao miteny kolikoly aty ambany. Zay mahatonga ana miteny hoe manamboara ho fonjafahana avaozana. Fahatelo. Nicolas député Betroka tena vaky vava mihitsiny. Hoe 80% ny olona miaraka amin'ny PRRM ao zao ah. Zay avy niaraka tamin'ny Rajoelina tary dia ao. Tena pakavola amin'olona. Kolikoly alika maty. Tsovanina. Panindrisindrolona mbola mamerina toy ny copie-collé ohatry nataon'ireo teo aloha. Ozy député Nicolas Betroka. Marina zavatra teny Nicolas Betroka iny. Marina. Averiko indray mandeha. Ny 80% ny olona miaraka amin'ny fitondrana io ah, zay niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny Rajoelina, dia lasa miaraka amin'ny fitondrana ao. 80%. Dia manao copie-collé ohatry ny nataony fomba ratsiny teo aloha, zay manindrisindrolona. Mangala vola amin'olona. Abus de pouvoir. Zay ny amafisike zay teny Nicolas député Betroka zay hoe tsisy fanavaozana zany io. Ny teo ihany ny teo. Tena tiako hoe anareo anatinao ihany namoaka an'ity ah.
ny teo ihany ny teo tsisy fanavaozana zany eo ny teo ihany ny teo mazava ho azy olona teo aloha daholo reo fa misy ny atao hoe firongony de misy ny diovina misy tena hoe ezahana diovina zany satria samy mafy any miaraka de manao calcul be ao de io zany tsy haiko hoe NPRRM ve député Nicolas io zavatra resanao io mba alefasoany MPRRM député Nicolas zavatra resanao io fa odiny tsy hita odiny tsy hita io nefa anao anatiny ianao haiko manoana MPRRM faran'izay mafy anao mba resao MPRRM io fa odiny tsy hitanay fantanay daholo zavatra resanao député Nicolas fa tsisy fanavaozana zany eo 80% ozy ianao oui satria reo ihany miara-miasa ao fantanao tsara zany mba alefasoana MPRRM sao de ianao ny teresaka fa zay fa empiriny tatatata teto manomboka amin'ny en présidence primature reo tompon-draharaha resaky nisy ministera reo ao amin'ny assemblée surtout zay mitonga raha vao any io satria izy navoakanao ny député Nicolas raha vao any io assemblée nationale io 80% iromara votonanao tampo hoe miaraka amin'ny Rajoelina zay miaraka amin'ny PRRM zao io fantanay zany monsieur le député hitanay hitako zay mahatonga raha vao faty any aloha io de andao anavao za tsy miteny hoe to ampidio Rajoelina jereo tsara ny resako sy miteny afanareo zay foana hoako ny asesika anareo hoe za merina ny Rajoelina zany fa efa naveriky ny za teto agny fanavoazana ny tadiavina eto zavatra resako hatram'izay mbola tsy nitaky hoe avereny Rajoelina tsy hitany voamasonao nga en page ko za nanoana amin'ny PRRM io satria mitady fanavoazana ohatry ny vahoaka majinika rehetra tady fiainana vaovao fa aza hoetiny fona hoe manoana be fahatany za tsy karazan'olona manoana be fahatany ataova anatin'ny betronao io zany za tsy le manoana be fahatany maro ny zavatra efa nitany sako taloha zay tsy tiako tamin'ny fitondrana Rajoelina zay nitadiavako an'le fanavaozana fa za tsy mitady fahavoazana fa fanavaozana ny tadiaviko ataova anatiny atidoha zay ny na vahoaka majinika anjereko na oui afaka manao hevitra koa nareo am'izay tianareo afaka manao hevitra nareo za tsy andeha commenter anareo any mihitsy hoe hiditra amin'ny page nareo ihany hoe mety foana io na tompony kolikoly ary za hoa tsy misolelaka zany ny na vahoaka zay ny teneniko hoe za tsy d'accord amin'ny zavatra ny resan'ny panina iny hoe mampitandra anareo kitika an'ireo karahanareo za koa teteny de mampitandrina koa amin'ny fanaovana tsinontsinona ny vahoaka majinika malagasy fa tsy karana koa ny tompony tany eto zay tsy ary tena mbola tsisy nahidika karana fa ny zavatra ataony no hitenenana ny karana le monopoliser zareo mihitsy Madagasikara tsy faniliana ny karana zany fa mila manova ny fomba famindrany zareo mampitandrina koa fa ny malagasy ny tany
fa tonga soan karana mipetraka eo fa aoka tsy andeha himonopoliser zay ny anahy zay. Izay ny tena ka oviana vao isy mpitondra andeha amadika an'iny teny hanova an'iny teny iny. Gasy ny tompon'ny tany. Fampitandremana tokony tobika amin'ireo vahiny rehetra zay tonga ao reo fa tsy aty amin'ny gasy. Zay. Anareo zay manohana be fahatany. Za koa nanoana ohatra anareo satria mitady fanovana ho ato eo. Fa rehefa tsy mifanaraka amin'izay dia za miteny mananjo miteny za. Aty tompoko tsy migadra anao raha vao maneho hevitra. Na anareo miteny anahy foana, mansony anareo PRM, ty tokony samborina, anao samborina, anao samborina. Zay. Ka zay zany zavatra resako eto tapaka le sasany tamin'ny voalohany fa afaka mijery le vidéo voalohany nareo dia tapaka foana dia nitoizako amin'ity faharoa ty le izy. Dia zany dia jereo akaiky, mila mijery akaiky ny gasy fa tsy atao hoe ny gasy ampitandremina amin'le karana. Ny gasy ny tompon'ny tany. Na nazivana tamin'ny fitondrana hatramin'izay ny fanesy ny karana, mila jerena akaiky koa. Fa tsy hoe avela amin'ny gabraraka eo dia ampitandremina amin'izay reto gasy reto. Non, za tsy d'accord an'izany. Oui. Ka ahoana zany nanazavanareo ny taranaka anareo? Wy Rajoelina zay tokony ho samborina teo zany nasona ny nationalité tsy atao gasy tsony fa ny karana zany ny gasy. Tokony tsy nasona ny nationalité magasy any Rajoelina dia samborina izy, moana nanambotra azy. Oui. Fa Rajoelina nasona ny nationalité-ny nalefa any izy dia ny karana eo zany reny malagasy dia nampitandremina an'izay koa le gasy reto. So dia ho afaka nationalité eo koa nareo. Zaho tsy miaro mpanao ratsy. Rehefa nanao zavatra tsy nety saziana daholo. Aza fidianana couleur orange na jaune na citron na ino. Non. Samia mibaby ny ratsy nataony. Fa resaka gasy ny teneniko eto. Aza vao mitaranaka anareo any. Ye Rajoelina tsy gasy fa ny karanareo reo ny gasy reo. Tsy mila mamerina ny zavatra tsy nety nataony teo aloha fa zay natao hoe fanavaozana. Tsisy olana taky fahavoazana eto. Tsisy olana andrandra fahavoazana. Fanavoazana ny tadiavina. Mba iza nijery an'izay? Anao ve mandeha mividy tranona miliara ary dia au lieu dia manao bâtiment ho an'ireo mponina Tamatavy tratran'ny cyclone nareo? Mivarotra tany-panjakana ve anao? Dia maninona raha maka tany-panjakana anankiray mihitsy ny tonga dia ravany ty tany-panjakana ty anaovana bâtiment an'ireo anareo, anaovana trano en dur reo ohatran'ny bâtiment ohatran'ny camp gendarme reny amenan'ireo olona mahantra Tamatavy reo. Ololoavinareo ve ny karana nefa ny gasy? Mihinana tsy fihinana ary? Amidinareo amin'ny karana ve ny tany nefa ny gasy ara tsy manana ary? Maninona raha mandeha manokana tany-panjakana anankiray omenan'ireo dia manao trano reo anaovana 4 miliara ny volan-galarinareo ao. Raha ny asasaky ny 700 miliara d'ariary ve no anaovana bâtiment an'ireo ny camp gendarme kazerina reny ho an'ny mahantra? Asona 2 chambres à coucher de laksy douche vita ho an'ny tokantrano anankiray. Dia tsy ho vita an'izany era Madagasikara. Ny atendan-kanonareo sy ny mampangalatra anareo dia milaza nareo hoe tsy tia kolikoly.
zany ve de tsy takatry ny sainareo zany zaho amin'ny mampanao sosialy anany teny anaketo za tsy tondra fanjakana zany no vinavina ianao miteny manaova président non tsy anjarako tsy za mihitsy ny azaka an'izany plasy zany za mpanao sosialy foana zay ny asako ary nofinofiko hatramin'ny fahakeloko ary nitanterako jusque lehibe io ary mbola mitovy fianarako mikasika an'izany aty satria za niainga tamin'olona nijaly mahay tsara ohatry ny ahoana zany vahoaka majinika zany mahay tsara ahoana zany vahoaka tsy misakafo zany tsy hoe andeha hitondrare fanjakana akory ny tenenako eto negatif za tsy mieritreritra an'izany za mijanona mpanao sosialy zay mahatonga fantako tsara ary mbola zay ny asako tao amin'ny présidence tao fa tsy resaka hoe place za tsy mirara an'izany ny fianarako aty mbola mitohy resaka sosialy io foana mitaova anatin'ny lohanareo zay tsisy resaka ahodinareo foana hoe rajoela aza ahodikodina any resaka nareo zao ny eo de fampiteny atsika raha misy zavatra tsy mety raha valomanana koa ny eo de fampiteny tsika raha misy zavatra tsy mety rajoela ny eo fampiteny atao lesona daholo ny zavatra rehetra lasa satria fanavoazana ny tadiavina fa tsy fahavoazana zay ny zavatra teneniny teto marina be ny zavatra teny Nicolas Betroka 80% niaraka ny tamin'ny teoloha mbola ao daholo de manao abus de makavola de zay le fanavoazana fa tsy fanavoazana hitanareo fa aminalo de fahavoazana zay monsieur le député ianao akaiky be any PRM anao mba ataovy tongany iny resaka anao iny fa iny tsy enony iny tsy enony iny impiry ny teny teto fa tsy enony iny mbola mampitandrina indray izy ny gasy majinika indray hoe alaivo sary de reny zany ataonareo boky émissaire sa inona reny manao kolokolo majinika reny resaka hanohanina reny fa nareo mibata amina milliard eo zany ataonareo motsita miainga avy aminareo fa nareo danger nareo ataovy denizao le fonja fanavaozana faharoa za tsy d'accord amin'ny tenin'ny ipanina tany Majunga iny hoe mampitandrina azy mikitikitika ny karahanareo monsieur le panina anygasy ny tany reo vahiny manao abus monopoliser reo nampitandremina reo mandeha mibata amin'ny marché amin'ny resaka jirosany reny no ampitandremina satria zao mbola tsy miverina ny jirosany zay nangalana ny rajoelina teo iny de ny gasy indray mahazo fampitandremana gasy mantra kely nanohanohaniny tsisy tsy afaka mibory nahazo vany tsara ny karana de tena merci monsieur panina sitenozy ny karana miaraka tsika mandrakizay tianainareo tianay anao monsieur le panina siteny mba niaro anay mbola tsy fitondrana monsieur le siteny panina nanao an'izany déclaration à devant public zany hoe tandremo mikitika ny karana mbola tsisy monsieur le siteny hozy ny karana za moa tsy mahay miteny karana sinon nanao teny karana mihitsy anao fisaorana ny panina siteny hoe merci fa mbola tsisy président république na hoe président l'Assemblée nationale namoaka ny resaka eny devant public nampitandrina zay mikitika ny karana ratsy anao zay nataony karana am'izao fotoana zao nahazo vany tsara de mipetrahanareo gasy kely mantra kely mitsipozipozy velona mitsipozipozy io fa tsy mahazo mikitika karana zay ataon'ireo fahatelo jereo PRRM ny olona manodidina anao sy anao ohatriny firy ny fanananao déclaration de patrimoine firy izy anao nitra teo de firy am'izao satria fantatray daholo ny trandrodinareo 700 milliards 30 milliards ariary ny resaketo volamena miondrana to fantatray hoe inona ny fanananao alohany miditra eo de ivoaka eo anao avy eo fa sezisena daholo zay tsy anareo fantatray hoe ary misy trano namboarina hitanay daholo ny sary alefan'olona ty daholo namboatra trano ty indray namboatra trano ty indray nalefan'olona daholo ny sary mila mangarahara atsika monsieur le PRRM ianao olona mpivavaka dikan'izay mila mangarahara atsika de raha misy ny trano vidinareo de averina amin'ny vahoaka saotra tompoko
mankasitraka antsika rehetra zay ny androany. Tapaka tamin'ilay voalohany fetom-boana afaka jerenareo kely ny voalohany dia tohizana amin'ity ray ity satria tapaka foana izy teo. Mankasitraka tompoko samy tahin'Andriamanitra daholo Madame Lewis.